mianatra eo tongotrao. Fa ny miarabantsika tsirairay avindray tratra izao fotoana manokana andraisana ny lesona ho an'ny lehibe izao amin'ity an'ity misaon'Andriamanitra isika fa mbola lehibe manjakariva ny fitiavany sy ny famonjam-pony amintsika tsirairay avy. Lohandelantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka Andriamanitra tsara anjesan-danitra tolotra ianao ny terany laza ny ady sy ny voninahitra. Sotroanao izay fa tombontsoa lehibe no nananainao miaraka aminao. Sotroanao ihany koa izay manaiky araka aminay eto. Irina indrindra tompo ny mba nomezanao hery ho anay. Ka ny tsirairay avy eto ane rehefa avy mandray ny teninao dia ho vontom-pinoana ary tombo fahatokisana anao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe tsy mandray ilay loharan'ny fiainana. Hita ao amin'ny filazantsarany Jaona ny sasany amin'ireo tantara mampalahelo indrindra amin'ny soratra masina. Ilay manao hoe ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy nanaovana an'izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Nolava maro tamin'ireo olona ilay izao izay izy. Tsy magaga raha toa nampitandra ny Paoly tateo aoriana manao hoe ko aza manara ny fahasahianareo izy. Arak'izay famiverimberinana tamintsika dia nilava ny Kristy satria tsy mandray ny tenin'ny olona. Miatomboka amin'ny fisalasalana ny fomba fisainan'ny olombelona amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Mametra-panontaniana mikasika ny zavatra rehetra ny olona mba hamantarana ny marina izay mahajora aorianan'ny afon'ny fanadihadiana mahavaivay no eken'izy ireo fahalalana mafy orina toy ny vatolampy dia zavatra izay azo nametrahana ny finoana. Mampiatra izany fomba fiasa izany amin'ny Baiboly ny olona sasany ka mametra-panontaniana momba ny zavatra rehetra ary miantehitra amin'ny fomba fijery ara-tsiansa, sasany ara-tantara, sasany ara-filozofia araky ny fahalalana momba ny fahagola ihany koa ny sasany na koa ny fahalalana momba ny haibola-tany izany na ny ziolojia mba ahafahany mamaritra an'izay marina ao amin'ny Baiboly. Ny fisalasalana momba ny fahamarinan'ny soratra masina no iangan'izany fomba fiasa izany sy orenany. Hoy Kristy manao hoe raha avy ny zanak'olona moa hahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Ny fahotan'ny Hebreo fony izy ireo tao Kadesy dia ny salasalany momba ny tenin'Andriamanitra. Nasain'Andriamanitra niakatra mba haka ny tany izy ireo mpisafy tany roa ambin'ny folo no nalefa tany Kanana mba hisafy ny tany. Niverina izy ireo ary nitondra tatitra roa. Tatitra mihiba no netiny ankamaroana. Izy hoe misy olona vaventy be ao amin'ny tany, mimanda ny tanàna, manana fitaovam-piadiana tsy mbola fahita hatrizay ireo olona ao ary tsara hofana ny taniny. Isika nefa nandevozina tany amin'ny tany Egipta ary zara raha manana traikefa ara-tafika. Rehefa izay dia nifidin'ny tsia ireo mpisafy tany. Safidy ny orina tamin'ny porofo araka amin'ny fomba fijerin'ny olombelona izany. Ireo mpisafy tany roa izay nandany ny eny mba haka ny tany kosa dia nampiorina ny finoana teo amin'ny herin'Andriamanitra. Ary izany fampiorenana ny finoana izany no ilaintsika isanandro isanandro ka tsy fikitra mikajikajy ny maha olombelona na ara-bola na ara-pitaovana fa nankina feno ny amin'ny tolotsaina izay omen'Andriamanitra izay manome fomba fijery antsika lavitra ary rehefa manome fomba fijery lavitra izy dia manome ny mety manana ihany koa. Amen. Toko malala ho misaotra anao izay ny amin'izany lesona nomenao anay izay. Ampio izay hanana fijery lavitra tokoa. Tsy tokony amin'ny zavatra eo am-pelantanana na zavatra kajikajy mety ho amin'ny fahaizanay fa metraka ny fitokiana fa ny asa rehetra mpanaovinao anay ny indrindra dia avy aminao ny fahafahana rehetra fa ny finoana no andrasanao aminay. Miasa ao aminay tinay tsirairay avy aroka ny fanahinao masina mpitombo ny finoana izay fanananay. Anaran'i Jesosy, amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.